vokatry ny foko fa nilasako tsy maintsy mipapeko satria hatram'izao tsakako. Le vy mamay zany hoe vy raha ohatra hoe ataontsika amin'ny teny gasy izy dia hoe vy ohatra hoe vy dia ny fandraisako an'ilay izy ohatra hoe fitaovana entina miady ilay izy ohatra ireny hoe sabatra katana ohatra any kokoa zany resako dia entina miady satria le ravy misy ho anahy zany misy tola le izy ohatra hoe combat zany le izy dia misy hevitra tohanana dia hevitra ampitaina dia le arma iny zany ohatra hoe symbole le vy no arma entiko miady ao anatin'le raviko. Dia manarakaizay le vy koa afaka zaina hoe raha ataontsika amin'ny teny français dia ohatra hoe fiaina za olona tia miaina be zany faly miaina dia zay koa afaka andraisana an'ilay izy. Dia manaraka vy mamay misy rambony kely izy hoe mamay dia arak'izay hoe izy zany efa vy mafy ny vy raha zavatra tiana orina haritra ohatra ny trano ohatra na tsy fantako dia atao asiana vy zany le izy dia mamay le izy rehefa mamay ny vy afaka ataoko amin'ny teny français hoe maliabla kokoa izy zany afaka forgenao amin'izay zavatra tianao atao. Misy koa resaka ohatra hoe balise ho anahy par rapport amin'ny monde ivelany zany satria le izy déjà za vehivavy zany dia ao anatin'le rapy mondena lehilahy zany tena dia ohatra hoe protection ho anahy koa zany le izy. Nanomboako tamin'ny 2002 arivo zay no tena hoe nanomboka niditra studio dia nanoratra dia niainga teo misy concert sotra safidianako an'ilay izy satria za tia mihira zany tia mihira mihainola mihira fa tsy mahay mihira dia ohatra hoe parazara ihany le izy fa ny fréquentation zany ny zoroko ny raha voalohany zoroko vavy dia maheno an'ilay izy dia nisarika anahy le izy dia avy eo le nanomboka nanoratra dia hitako hoe mety amiko le manoratra satria za koa tsy dia mahay miteny firy dia rehefa nanoratra dia nirindra kokoa le zavatra tiako tenena zany amin'ilay tsy fahaizako miteny hoe oral zany tsy tafavoaka mihitsy dia nanoratra hitako hoe mirindra kokoa ary voateniko ny zavatra tiako tenena dia zay no hitako hoe mety amiko ty zavatra ty. Netomboako voalohany indrindra tamin'izay 2002 zay miaraka tamina kizy mpiara-mianatra zany dia nanorina groupe zay zanatany zay netsony an'ilay izy dia avy eo ohatra hoe vita ny lycée dia miparitaka dia samy tsisy mifankahita intsony dia teny après lycée amin'izay dia niaraka tamin'ny groupe anankiray Sakina Fray 2005 teo dia avy eo mbola ao anaty Sakina Fray foana hatramin'izao dia nanomboka 2007 niditra tao amin'ny Authentic Connection dia hatramin'izao mbola ao dia nanomboka 2015 teo no nandeha solo fa mbola ao anaty groupe ihany zany. Arakaraka le aspiration eo zany afaka matetika aloha agressive fa misy fotoana koa manao zavatra somary milamindamina dia arakaraka le azotengenana ihany koa le thème an'ilay hira. Nenahy somary mivelatra ihany le izy satria za ao anaty rap zany tena tsy asiako limite ny zavatra ataoko fa rehefa tiako dia ataoko dia manoratra ohatra resaka
matetika zany resaka fiarahamonina no tena betsaka fa manoratra zavatra personnel koa ohatra hoe mitranga amin'ny fiainako ohatra na sendra hoe mety hoe mitranga amin'olona hafa fa matetika zany hoe na zavatra iainako zany sorata zavatra nampalahelo zao ohatra ny hommage ho an'ny papako zay zao tena mitouché be anazy nataoko tao anaty hira le izy dia hira anankiray zay lohateny hoe apetrako aminao zay satria tao anatin'le misy période hoe tamin'ny 2015 tany zany no maty ny papako dia ohatrany hoe nanova zavatra be dia be tamin'ny fiainako le izy dia matetika lasa ohatrany hoe lafiraty vomaika tena ohatrany hoe niletika mihitsy zany hoe lafiratsy ny fiainako rehetrarehetra zany hitako daholo tsy nanana valim-pantanena mihitsy hoe inona ny ataon'le izy dia tao anatin'io le hira hoe apetrako aminao io ohatrany hoe fanombohan'izay le hoe fitiavako hoe tantara zavatra mahafinaritra amin'izay dia izy io hoe apetrako amin'le olona inoko ny fantanena rehetra napetrako izay tsy voavaliko dia hatreo zany izy hitako ohatrany hoe nizara roa mihitsy hoe tia manomboka eto amin'izay zavatra mahafinaritra no hosoratako sy horapeko zany fa tsy dia hijanona loatra ao anatin'le ilazako anazy ohatrany ao anaty aizina somary ao anaty ohatrany ao anaty tafalatsaka ao anaty aizina zany ianao e dia sarotra be le mivoaka ao anatin'le izy dia aleo mba tantaraina indray ny masoandro bosaka sy ny rivotra sy ny rehetrarehetra projet amin'ity taona ity dia hamoaka maxi 7 titres dia angambany eny izy io rehefa amin'ity taona ity mety hoe mois de juin ou plus tard efa vita daholo ny rehetrarehetra ohatra ny mastering sisa eny izy hoe rehetrarehetra moa zany fa ny asa betsaka indrindra anatin'ilay zany efa vita dia mois de juin ou plus tard zany mivoaka le izy dia fanirina moa hoe ao aorianan'le maxi mamoaka album fa miana album ako zany mieritreritra ihany koa hoe mbola ao anaty eritreritra fotsiny zany fa mbola tsisy zavatra matitra hoe hanao concert an'le promotion an'io maxi io fa mbola eo ampiketrehana tsara hoe ahoana ny tena ataon'le izy dia misaotra betsaka ny comment amin'ny fiaraha-miasa tsy vokatry ny foko